izany nefa tsy mety mahita toro mihitsy le Joro Joro matorongala tsy tonga indray tanteraka le maninona ny lahy indray za miresaka indray lahy nefa tokony atory ohatra ny dadanay sy mamanay mihitsy lahy le miresaka amin'ny alina ka tsy mahita tory ako ialahy koa izany dia matory tiany ely ty nidivizana amin'ny mpanan-karena ary matoriza amin'izay lahy fa mbola betsaka anie ny asa miandro rapitso e ndao ary atory amin'izay manomboka leo le sy miasa amin'ity orinasa kafe ity ka isan'andro ve lesy dia mampiditra kafe anaty baoritra foana izay foana ny ataony lahy mila sina sakay kely mihitsy eo fiainako fa hitadinina indray moa lahy ialahy ary tsy hoe olona manana diplôma be fa tia rehefa tsara karama ihany ndray androany izany lahy rehefa hialy ato tany dia kafe be deaibe gratuit ny azony lahy nefa ndrasapaty fianarany tedaviny lahy zarany lary ve misy an'izay dia tsaron'ny olona hoe tamy fiandrasapaty ny Joro kosa aloha ny kafe tena agogo le ty neny olona lesy raha mba mpiantsampianjakany lahy dia misy miaramila mitsoka mozika tsy hitako izay tenenina ny lafa anisan'ny mahantra aloha sika izao dia miezaka fotsiny miezaka amin'ny fiainana dia miezaka manangona dia amin'izay lahy mafita zavatra tsara anangona amin'ity karama kely zara raha iainany ity ka tsy hitako azy lazaina ny lafa izao aloha le fiainana dia raiso amin'ny lafiny tsara e mora milamy miteny an'izanyko dia lana mahantra ary mbola manana sipa tsara tare zanaka deba avenir e tsy zamy mihitsy kosa aloha e efa hainy lamy momba an'izay eny e tsy tia ny lany ray aman-dreniny satria mahantra lahy dia maninona nefa ndray aman-dreniny anie tsy maintsy ho faty dia tsy maintsy andova foana lany fa tsy mainty hatra amin'izany a miezaka foana ho a miantsy any lahy miezaka foana nefa tsy hitako izay fivoarana ny na fivoarana rapida ny tiako mba iny a manana orinasa fiara sipa tsara tare tsy ny zanako hoe maman le tia lahy le sadalaka ohatrany raty ve ny tadiavin'ny lahy reny izao tonga dia tafa fa tsy hay hoe inona ny nahatafa azy fa tafa fotsiny e tsy isy ohatran'ny herim-pony lahy ho ah mandeha marina ane ny resaka hoe maninona indray hoe maninona hoe fa tsy mazavazava hono reny a tsy mazavazava hoana ilahy koa nga tsy mahazo resaka hoe manao fera maloto ve eny e izay anisany fa hitany lahy lay afera tena tsy fanao mibe sy ny maro reny misy bandy akaiky an'le ry izay ny teny hoe dray andro ny rado nahita olona afaka nanantanteraka izay tiany ninona izay mbola reny eto ambonin'ny tany dia omeny daholo mihaino ndrasa toka indray lahy olo ty e tena marina ane izany e fa mila takalony ono le izy izany hoe mila omeny lahy anazy mifanahany lahy jery filma loatra indray lisany tena marina ny ely ity izany e satria tena nandinika hoe inona ny tena nampanankarena ny rado fa tsy tena nisy hoe afera be hoe inona fa dia nanankarena fotsiny ary nandritra ny fotoana foy na tena marina ary izany za tsy hanao an'izany za lesy leo fijaliana dada sy nenany mba mivoatra amin'ny manantena hoe lasa olona manakaja ny zanany nefa inona mpanamboatra kafe tsy hitako lesy izay maharatsy an'izany fa rado ve nijereny lahy rado aneka efa hatramin'izay mihitsy nefa sasa tahaka izany e fa izao mieritreritra hoe bizina maloto fotsiny ny ataony fa tsy zavatra oatra izany fa ny gasy matetika tsy mazaka mahita olona manam-bola dia mamorona n'izao rehetra izao dia tsy haiko fa izany no lesy e andraso anefa antaniko izay bany izay aza miditra lalina amin'izany lesy e eny e tsy hoe miditra nefa mba curieux e ary ndao amin'izay sakafo fanoana izany nona hony nefa fantatra hoe ho avy engelandy e izay indray elahy ka tsy azoko mihitsy elahy sambatra na mahantra ary fa izay ty efa sady mahantra ny sambatra ny tsy sipa mba anjara masoandro kely fotsiny lesy landy a ary ndao amin'izay fa hoe lahy mibe resaka eo nalaelanao mihitsy ny andro an'izay ry tany izany ve efa hito azy izao tiaka ny ianao ry landy e efa haiko fitiavanao anahy e averiko foana fa matahotra hoe ahita ny akanga tsara soratra ianao ka naty ary dia manariny akotaman-trano ay za koa ve te hanao an'izany olombelona ihany ka miaro izay ananako e
Rehefa tsy ananako ihany sao tontolo saosony vola ianao mba nifananana sarobidy indrindra amiko. Ndry aza manafa za mbola eto foana nenenina mitranga tianao tak'izany koa ne za e. Miezaka hoe indray androany mba ho sambatra koatsika amin'izay lafiny vola izay. Na tsisy an'izany ary ianao tiako foana tanina. Tia marina ianao raha izany. Avy eto atratrako. Niteneniko dada sy nefa tiako ianao ary vonina nandeha lavitra miaraka aminao raha ilainy izany. Vonina na dia izao ary neny akavady anao e. Saingy nentiko manatanteraka an'izany aneny tsisy rilande. Andraso fa iresaka amin'ny dada raha riva fa efa fotoana izany koa izao. Sady za efa te hiala an-trano sy hiaraka iriary miaraka aminao foana ka. Sao masosotra izany rilande. Dadanareo ve anaiky an'izany? Aleo miandry kely dia hiezaka hitady izay tratrako aka. Andraso fa hitantsika eo izany e. Avelako aloha ianao fandana amin'izay Naverina miasa dia eto aty ilay vilia. Salut Landy. Joro, inona ny vaovao anao? Zao maly tsy miovy zao ihany Landy e. Aka n'ity lehilahy sambatra indrindra eto an-tany ty fa Naverina miasa zay e. Inona indray zao izany? Vao mijery anao fitaratra fotsiny ianao dia fantatrao ny tiako lazaina Landy e. Esy, avelako aloha nareo fa lasa fa mazotoa Joro a. Bisous tany. Zay ary e. Ny antso anateo a le bandy niteneniko an'lahy hoe namany rado. Dia niteny izy hoe misy olona izany ho nijerena dia tanteraka daholo ny nofinofo rehetra. Na hatramin'ny zavatra tsy possible ary mety atao impossible. Ay, za mifetsapatahotra. Fa izany koa ve tsy fomba fiteny fotsiny. Ohatr'izany ny fomba fitenin'ireny mpanankareny ireny e. Inona ny tiany latenenina fa leo be a. Ndao mba jereny izany olona izany dia jereny hoe inona ny lazainy. Tsy hainy laso hoe mba misy zavatra sainy ataontsika fotsiny dia manambola fa tsisy an'izany resaka rehetra eny ambany tanàna izany. Zay angamba. Raha resaka mampigadra aloha aleo tsy atao a. Ela ny ela fa mety mba ho tafita amin'izay tsika mitsamina. Aza mbola manolofo aloha elahy fa zavatra mbola tsy haizany akory. Ka iza koa ty miantso anaty? Allô? Eny tompoko? Zao ve tompoko? Eny ary tompoko fa ho avy a? hoay le ty fa hoaiza indray ala? Tsy maintsy mandeha makany amin'ny Irlande hony aho fa misy resaka tsy maintsy resahany dadany anahy hony. Dia tsy maintsy androany ve? Tsy maintsy fa mety le resaka nataony landy azy zay. Aleo le samba handeha fa sady mba tsy nasika be zany izy teo. Mba hasambany. Dia ahoana zany le hoe anakarena sy ny rehetra? Zao ny ataontsika roalahy. Ilahy makany amin'ilay izy a. Dia raha manaiky izy tsika roalahy ny anao azy, amin'izay ataontsika ilay izy. Fa raha hoe tsy maintsy hoe tsika roalahy dia aleo ataontsika amin'ny manaraka e. Sa ahoana? Avy any amin'ny landy amin'ny resaka tsika mitsamina. Ao lesy moa. Aza tesitra lahy fa lando ano any mba anisany mba tena enteraka eto atany akoatran'lahy. Tsy maintsy mandeha any a, indrindra resaka ohatran'izany. Dana ary fa tsapako amin'ny fitiavany lahy landy. Dana dia any an-trano miresaka avy eo. Dana fa so alina be lahy vao tonga raha any ny sakafo e. Lasa ry aloha. Tanina, efa tonga angala? Tanina. Ary fa maninona lahy tsy mamaly mihitsy? Ohatra e, finon ty mampilatsaka ny ranomasony lahy? Fa ahoana ozy ny tadany landy? Tsy nety izy? Fa misy inona ho afy lahy koa zany? Maty lesy landy Ah? Aza mba misangisangy lesy e? Tena marina lesy zany a. Fa ahoana le ty e? Inona ny tranga? Namono tena lesy izy a. Izay ny lazay ny ray aman-dreniny ary hitako mihitsy izy fa tsy sananantona akory a. Tanina?
Fino ty lazainy lahy. Landy a. Fa tena hoana loatra ary. Lasa ny dadany fa nresaka n'ilay resaka mariazy hoany izy dia hoe tsy mahazo manambady anahy na oviana na oviana. Tena ady be mihitsy hono. Dia ray aman-dreny ohatrany ahoana reny miteny an'izany any zanany e? Dia tsy haiko lesy fa milaza izy fa nanenina hono. Raha misy zavatra azo atao hono dia averan'izao dia izao mihitsy landy. Nitomamy be tao fa tsy haiko izay nanaovana azy fa ny alahelo koa ary tia mitambesatra. Nanahita azy ary mampite hamono be. Dia izany ve na tonga n'ity tanany lahakavanana maratry ity? Nomenila ny totoandra izy. Raha ohatrany ahoana lesa manao an'izany ny zanany raha mba fantany hoe asambatra azy dia sakatsakana ohatr'izany nefa vavitokana koa amin'io. Dia ahoana ny fikarakarana? Tena tsy vitako lesy nanohany na hijery any landy fotsiny ary. Simba amin'izany ny foko. Mono indray ny laza fa aza makaty tsony hono fa raha tsy nanadalany zanany tsy nisy an'izao. Andray lesy. Malahelo an'lahy fa tsy hitako izay atao. Tena raha izao lesy misy zavatra azoko atao ameriana ny landy dia ataoko daholo. Saingy tsy azo atao tsony izany. Na dia nanoroka anazy saina fisafazo farany fotsiny ary dia tsy azoko atao tsony. Inona lesy ty taratasy amin'ny tanany lahy ty? Ay, tia ny taratasy nomen'ilay olona tany. Tena resaka tsisy dikany lesy ilay izy fa tantara mampatoro mitsangana fotsiny a. Tsy arak'ilay neritreretintsika. Izany hoe? Resaka hoe miantso fanahy hono dia izy io no manatanteraka ny nofinofinaho. Ohatr'izany hono nataony rady e. Tena tsy sahaka ihany lesy raha izany e. Mampatahotra izany fa ilay amin'ny mahantrety. Sady tsy hay akory na tena marina ity fa ilay olona niresaka ary ohatran'ny olona hafahafa izany e. Ao jereko. Ohatrany hoe tsy teny gasy izany. Teny mbola tsy hitako ity ka. Ohatrany hoe fiteny taloha efa tsy misy amin'izao tsony io a. Fa tsy hain'ny lahy na hoe marina ilay fiteny fa zavatra tsisy dikany hoe noana izany. Izay hono ny teneniny. Dia atao ahoana olona ity? Makany amin'ny fasana hono dia mampirehitra labozia. Dia miteny an'io amin'ny taratasy io. Dia rehefa voavaky ilay izy a dia saromana vilany tany ny labozia iray dia vita. Tena zavatr'olona dalala ity e. Aleo tsy hidirana. Iza koa lesy nino an'izany. Haiko ity fijery ity. Ohatrany tamintsika ilay hoe tsy samidina amin'ny kalesa aveny amin'ilay fiakarana be iny. Dia lahy te hanandrana hidina amin'ilay izy fa amin'izay mandeha mafy. Izay zavatra tia mibandy kely sasa. Ndao andramana. Inona? Fa tsy zavy ny tokony teny an'izany teo fa za efa niova hevitra. Mitapy loatra ity zavatra ity na marina na tsy. Inona nefa fa tiantoka azontsika raha hoe zavatra tsy mety akory. Ndao rangaha. Tanina, iraha ve adaly e? Haiko hoe somary verivery lahy amin'izao fa tsy elahy mihitsy izao. Tsisy dikany lesy ny fiainako tsisy an'landy izany. Tsy aleoko ve manaraka azy tenyizao koa raha izany. Anjara masoandroko lesy iny a. Tsy afaka miaina raha tsisy masoandro. Aza miteny ohatr'izany lesy a. Marina fa marary izy izao fa tsisy tsy sitra amin'ny fotoana izany. Trakafa lehilahy lahy. Tsisy amin'ny fiainako raha tsisy an'landy. Azony lava izany e. Izany rehefa tena tia olona lahy. Azoko ah. Fa tsy tsara koa mandray fanapahan-kevitra amin'izao elam-bola malahelo izao. Fa aleo matory aloha fa ny alina mitondra fisainana. Dia rapitso efa lasa izay ela mampatahotra be izay. Ndao ary aloha atory dia rapitso hitantsika eo e. Ohatray, ary lasa iza vao maraina koa tanina. Tanina! Ahoana resy? Averiko fa lasa vao maraina koa lasa hoe inona ka. Tany amin'ny WC lesy a. Dia ahoana marina? Tsy ho any amin'ny landy ve tsika? Miasa lesy ny saiko. Tsy haiko mihitsy izay atao a. Ho any ny any tsy tia. Tsy ho any nefa fanaovana velomasy farany. Nefa dia malahelo koa raha hijery azy. Ndao lesy ho amin'ny foana na izany ary a. Tsy hainy lahy mihitsy hoe ahoana ny fianakavian'ny landy. Aleo lesy tsy makany fa azon'ny landy ny antony tsy andehanako any a. Ainy ny fitiavako azy.
dia maloatra izao lesy izany moa izy dia mbola velona sy salama tsara, mbola nanatitra sakafo tany ampiasana. Mistery lesy ny fiainana tanteraka. Haiko ny tsapany lahy ary tsy meko tsiny lahy raha tsy handeha ho any. Tao amin'izay ary asa reraka lesa zany le na zaha koa ary le nitsapany lahy moa dia efa tsy lazaiko tsony ary mba nanahoana lahy zay tsy mety manaiky lesy ny saiko kanefa atao ahoana fa izay ny lahatra. Efa nanao izay azoko atao hamerena anazy saingy nataony langa le izy. Ie, nataoko le izy dia inona ny tranga hoe lahy tsisy resaka fotsiny izany fa mety nanapoaka bizina boîte de rose tany rado. So ihany fa za koa lasa matahotra zavatra oatra izany, mba mivavaka ihany mantsy ny ray aman-dreniko. Sambatra lahy manana ray aman-dreny. Za tia kambody neny efa lasa ndraiky tsy hay hoe iza avy eo koa ny olona tokony ho vadiko sy ankinako lasa indray. Zany mbola eto ngaza tsy mba anatin'ny fianakaviany lahy. Ialahy rery sisa izany ny ananako eto tany. Mety tsara izany fa ny anahy koa ary lahy sisa ny anteherako, tsy maintsy tafiditsika na hoe nanao aingana. Finona koa ty rivotra be ty. Dao ezakazaka aingana fa ho avy orana io. Malahelo ny landy lesy aho izany. Le andro avelany ohatr' izao mihitsy lesy mampanembonembona dia lasa tokoa moa zany lany dia mampalahelo lesy. Any izy izay efa ho asitrika tsy ho ela dia tiana ataon'ny fianakaviany moa dia tsy navelany nanao veloma farany akory aho. Tsy izany lesy ny tena ilaina fa rehefa fantany hoe tia anazy lahy dia tiany koa lahy dia izay dia efa ampy. Tonga dia atory angamba lesy ka dia tsy sakafo izany aleo hoe tonga dia atory. Eny ary fa mba betsaka koa ny ana amin'izayko. Lahy koa lesy mampimetsy. Tanteraka landy fiana ny dikan'izao tianao ahoana ary izao tsy maintsy manofy na karazana zavatra ohatr'izany. veloma tanteraka. Landy malahelo anao vonina ny anao zavatra rehetra ho avy ianao. Tena vonina landy efa nataoko izany fa tsisy azo atao ntsony. Lasa ianao. Malahelo anao koa tanteraka. Landy ohatra fa minona koa tsy nanidy varavarakely Joro. Iza koa izany olona nakatra tohatra izy izao. Joro misy olona ohatra miakatra tohatra izany. Mivazy lahy aloha. Joro izy izany hoa tandrefo fa manana basy ato fa manina any tsy mahita olona nefa eto akaikely izany olona mandeha tongotra izany. Fa izy izao hoe Joro mivoaza hoa. Joro mbona matory.